manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tomposaina sy atolotra ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivona. Manasantsika rehetra tompoko. Tompoko dia fifaliana indray no androsoana ato anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy amin'ity fotoana mahafinaritra dia mahafinaritra ity. Manizay mba ho tahian'Andriamanitra manokana ianao sy ny ankonanao, ianao sy ny tokantranonao, satria misafidy fiainana ianao mampandroso an'izao fandaharana, fampianarana ny tenin'Andriamanitra izao. Pasteur Josefa Herniaina Rakotonandrasana no eto amin'ny fanolorana, miaraka amiketo ihany koa ny ray aman-dren'ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Miarabanao pasteur. Manona ny fiadana amin'ny tompo atsika rehetra ho ato anatin'ny tokantrano'ity tompoko izay tafaradalana aminay mandre ny fandarana sy mahita ihany koa amin'ny télévision na amin'ity Facebook ty amin'ny YouTube sy ny maro samihafa na eto Madagascar ianao na aty ampitan-dranomasina aty amin'ny nosy Rahavavy, Mayotte, La Réunion, Maurice, ato Afrika Atsimo, ho anareo maromaro nareo eto Dubai sy eto eto Koweït eto manaraka ny fandarana, tsy adino ny raha lasy ny anabavy eto Canada koa dia misy mpanompon'Andriamanitra maro manaraka amin'ny alalany fahitalavitra ato amin'ny YouTube ity tsy adino indrindrandrindra moa zany nareo eto Paris, eto Toulouse, Marseille, Belgique izay mpiray fanantenana ato amin'ny tompo izay lina dia lina amin'izao fampianarana izao. Samoela faharoa toko 4 tsika amin'ity andro anio ity milohan'ny zavatra rehetra pasteur ivavaka aloha. Ivavaka asika raha io manome voninahitra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sokonay, averinay aminao ny voninahitra satria anao teo izany ary hoanao mandrakizay. Tompo malalako, hianatra indray zany amin'ny teninao andinikany amin'ny sitraponao, zavatra ray loha ny angatahako sokafo ny vavahady-sainay atakatra ny amin'ny sitraponao. Tenao mantsy dia miteny manao hoe mahadiso hevitra anay tsy fahalalana ny sitraponao ny teninao. Tompo malalako izany ny angatanay, ny tadalana manokana avy aminao, ampianatra anay ianao anokatra ny vavahady-sainay ianao ampalalana ianao izay mahalala mianaka izay tondra ny fampianarana eto, manendritra manositra ny lelanay ianao, manao ny lelanay tahaka ny an'ny efa mahay io ny voasoratra, aizanay mitohy teny somafaly, mitohy tampakasitrana ho an'Andriamanitra ay. Ary ty tokantrano izay mampandroso ty tompo dia efa misy fiainana sahady satria nizaniza mampandroso ny teninao dia mampandroso anao Jesosy. Ianao mantsy le manome voninahitra ny teninao ho ambony ny anaranao rehetra. Mankasitraka raiko ny anaran'i Jesosy, amen. Samoela faharoa toko 4 vakina manomboka amin'ny 1 dia zao ny vaky ny teny. Ary Joaba zanak Seroa naalala fa ny fony mpanjaka nalahelo any Absaloma ihany, ka namiraka tany Tekoa napaka vehivavy endry tany Joaba, ka nanao taminy hoe masina ianao modimy saona ka miakanjo akanjo fisaonana, ary aza miosy diloilo ianao fa manaova tahaka ny vehivavy efa nisaona ela ny maty. Dia mankanesany amin'ny mpanjaka ka lazao aminy arak'izao, dia nomeny Joaba teny izy. Ary no niteny tamin'ny mpanjaka vehivavy avy amin'ny Tekoa dia nikoka tamin'ny tany izy, ary nitsaoka ka nanao hoe fonjeo ary mpanjaka aroa ny mpanjaka taminy, inona no nanjoanao? Dia hoy izy, vehivavy mpitondra tena tokoa aho fa mativady, ary zao mpanompo vavinao nananjanaka lahy, ary nifanditra tany an-tsaha izy mralahy
ka tsy nisy nampisaraka azy ary ny anankiray namelony ralahany ka nafaty azy ary indreo ny mpianakavy rehetra manangana aty amiko mpanompo vavinao ka manao hoe atolohy ilay namelony ralahany fa ataonay maty izy noho ny ainy ralahany zay novonoiny ka dia hovononay koa ny mpandova ka hovonony koa ny vainafoko sisa ka tsy amelany anarana ny zanaka anarana na zanaka ho an'ny vadiko ety ambonin'ny tany ao ary hoy ny mpanjaka tamindra vehivavy modi ianao fa izao no andidiny amin'izany aroa vehivavy avy amin'ny tekoa tamin'ny mpanjaka ry mpanjaka tompoko aoka ho amiko ny eloka so amin'ny ankonany raiko fa ny mpanjaka sy ny seza fiandrianany dia aoka tsy anatsiny dia hoy ny mpanjaka nazovo manisy teny ianao eto ty amiko dia tsy haninona anao intsony izy aroa vehivavy traranitra ianao ny mpanjaka o aoka ianao atsiaro an Jehovahandriamanitra ao ary aoka ny mpamaly na ny mpamaly raha tsy hamony intsony fa ndreo mamono ny zanako izy dia hoy ny mpanjaka raha velona koa Jehova tsy isy ho latsaka amin'ny tany na dia tsingamboly ray akory azy amin'ny zanakao aroa vehivavy traranitra ianao aoka kely ny mpanompo vavinao anao teny indraimbava monja amin'ny mpanjaka tompoko aroa izy lazao ary dia ora vehivavy nahoana ianao no mihevitra toy izany amelony olon'Andriamanitra fa minitenenany mpanjaka izany zavatra izany dia to mahavony tenany ihany izy noho ny tsy fampidin'ny mpanjaka ilay fanohany fa tsy maintsy maty isika ka ho tahaka ny ranondraraka amin'ny tany izay tsy azo raofina intsony ary Andriamanitra tsy manala ain'olona fa mihevitra izay tsy anariny ilay nohoany fa izao no tonga ilaza izany zavatra izany amin'ny mpanjaka tompoko ny olona no nampitahotra ahy aroa izao mpanompo vavinao mba ho lazaiko amin'ny mpanjaka izany fa angamba ny mpanjaka anao izay angatany mpanompo vaviny eny ny mpanjaka iaino ka amonjy ny mpanompo vaviny ho afaka amin'ny tanany lehilahy zay tahamongotra ahy amin'ny zanako hiala amin'ny lova nomen'Andriamanitra dia hoy ny mpanompo vavinao hazoko fiononana ane ny tenin'ny mpanjaka tompoko fa tahaka ilay anjelin'Andriamanitra ny mpanjaka tompoko ka mandinika zay soa sy ratsy koa Jehova Andriamanitrao ane ho anao ary ny mpanjaka namaly andra vehivavy hoe aza misy afenina azy zavatra notaniko anao dia ora vehivavy aoka hiteny ny mpanjaka tompoko aroa ny mpanjaka moa saina nomeny joaba va izany rehetra lazainao izany dia onona valindra vehivavy raha velona koa ny hainao ny mpanjaka tompoko tsy misy mivily zay rehetra nolazain'ny mpanjaka tompoko na ho amin'ny akavanana na ho amin'ny akavia fa joava mpanomponao tokony nandidika sy nanome izany teny rehetra zany ny mpanompo vavinao ny ampiova tareny raharano nanaovany joava mpanomponao izany zavatra izany fa endry tahaka ny anjelin'Andriamanitra ny tompoko ka mahalala ny zavatra rehetra ety ambonin'ny tany aroa ny mpanjaka tamin'ny joaba indro efa nekeko izany zavatra izany ko andeha alao ody Absaloma zatovy teny kohaka tamin'ny tany joaba ka nitsaoka sy nisaotra ny mpanjaka aroa joaba anio no afantaran'ny mpanomponao fa efa nahita fitio masonao aho ry mpanjaka tompoko amin'ny nanaovan'ny mpanjaka araka ny nangatan'ny mpanompony dia nianga joaba nakany Gesora ka nentina nakany Jerosalema Absaloma aroa ny mpanjaka aoka ody any an-tranony izy fa azavela hita nitavako ary Absaloma nakany an-tranony ka dia tsy nahita nitavan'ny mpanjaka tsy nisy lehilahy tsara tare no de raina fantatra tahaka ny Absaloma teo amin'ny Israely rehetra fatrany apaladiany ka hatrany etapindohany dia tsy nisy tsiny izy ary nanaratra ny lohany izy fa isaky ny fitsingerenany taona ny nanaratany azy fa nanavesatra azy ka no aratany dia nolanjaina ny volondohany ka sekelonjato ny lanjany araka ny fandanjan'ny mpanjaka ary Absaloma niteraka zaza zanaka telo miralasy vavy iray atao hoe Tamara ary vehivavy tsara tare izy ary Absaloma nitoetra roa taona angarangidina tany Jerosalema nefa tsy mbola nahita nitavan'ny mpanjaka ihany ary Absaloma dia naniraka tany amin'ny Joaba mba hanirany azy ho any amin'ny mpanjaka fa tsy nentina kany aminy izy ary mbola naniraka fandohandray Absaloma fa mbola tsy nentina kany any Joaba koa dia hoy izy tamin'ny mpanompony indro ny tamimbariny Joaba mifanolotra amin'ny ahy ary manana vary eo dia ao izy andeha toy amin'ny avy zany
ary mpanompo ny Absaloma dia nandoa ny tanimbary ary Joaba niaingana ka any amin'ny Absaloma tao an-tranony ka nanao taminy hoe nahoana ny mpanomponao no nandoa ny tanimbariky tamin'ny hafa fa hoy Absaloma tamin'ny Joaba indro naniraka tany aminao aho ka nanao hoe mankanesa ty hiraiko ho any amin'ny mpanjaka hanao hoe nahoana ny miala tany Gesora aho tsara amiko raha mitoetra tany ihany mandraka kehitriny koa kehitriny aoka hoe mba hitany tavan'ny mpanjaka aho ka raha manan-keliko aho dia aoka ho vonoiny ary Joaba nakany amin'ny mpanjaka ka nanambara izany taminy ary tena mpanalolain'ny mpanjaka Absaloma tena ka ho aminy izy ka niondrika teo amin'ny tany teo anatrehan'ny mpanjaka ary tena nanoloka ny Absaloma ny mpanjaka. Ray aman-dreny pasteur Toko. Ya mankasitraka pasteur Joseph tao anatin'izay vaky teny zay a mazava be moa zany ny soramandro eo ambony hoe ny nodian'ny Absaloma sy ny nampihavanana ny rainy taminy raha ohatra moa fitinitsika zany lesona teo aloha dia nahatonga ny Absaloma nandositra ny tavan'ny rainy a dia ny namonona ny Aminona lay zanak'alamatoan'i Davida zay naka ny anabaviny i Absaloma zay ny antony nandosirany i Davida ary taona maromaro taty aoriana nefa dia tsy nifankahita izy mianakareo rehefa tsy nifankahita dia misy an'ity lehilahy anankiray mpiara-miasa amin'ny Davida atao hoe Joaba. I Joaba moa zany rano marina pasteur dia cousin an'i Davida ihany satria pirala ray tapony ray aman-dren'izy ireo dia mpiavana kaikany izy ireo fa i Joaba no azo heverina hoe ministre ny défense tamin'ny andron'ny Davida mpanjaka kanefa raha mijery ny andalatsoratra masina eto itsika dia anisan'ny karazana conseiller spécial zany hoe tena mpanolotsaina manokana mihitsy i Joaba ary nikentry foana zany Joaba ny mba ampatanjaka ny fanjakan'ny Davida zany pasteur dia maneho hoe ny olona anankiray rehefa tena miazona tsara ny andraikitra zay nametrahan'Andriamanitra azy dia tsy maintsy hitahin'Andriamanitra azy foana ny andraikitra ohatra mantsy zao pasteur ao anatina fiangonana anankiray dia ny tena marina ao anatin'ny fiangonana dia voalazan'i Jesosy Kristy manao hoe zay te ho lehibe aminareo no mpanompon'izy rehetra zany hoe ao amin'Andriamanitra zany ny lalana anankiray atongavana eo amin'ny fahalebiazana dia manompo fa tsy maka ny toerany tea ny directeur ianao zany na hoe maka ny directeur général alainao le toerana fa ianao zany manompo raha to ka te anana zay toerany ny fahalebiazan'izay ao amin'ny tompo ihany koa tsy misy hoe ianona lehibe dia ianona kely fa i marina zany eo anatrehan'ny tompo tsy misy hoe reny mpanompon'Andriamanitra lehibe na itony mpanompon'Andriamanitra kely tsy misy an'izay misy olona matsy miteny an'izay indraindray hoe reny mpanompon'Andriamanitra goavana reto zany dia misy tsy goavana zany nefa eo anatrehan'ny tompo mitovy daholo ihany fa saingy zao fotsiny eo amin'ilay andraikitra no mahasamy hafa le fanomezam-pahasoavana no mahasamy hafa efa noresantsika teto ohatra hoe ny tantaran'ny Petera i Petera no lohan'ny fiangonana zany hoe ny lohan'ny apôstôly zao anefa niady toerana tamin'ny Jauna izy io fa tsy naomby any Jauna mihitsy satria Jauna dia voasoratra fa lay mpianatra tiany Jesosy akaiky ny fon'i Jesosy zany dia zareo indray nefany ny apôstôly Paoly zay nilaza hoe zaho zay apôstôly kely indrindra amin'ny apôstôly rehetra toy ny tsy tonga volana izy zany dia nametraka ny tenany fa toy ny tsy tonga volana ohatrany hoe zazasary zany dia izao anefa ny apôstôly Paoly no apôstôly goavana sy lehibe indrindra ary ny rahana hatrany am-paran'ny na dia i Petera aza no heverina hoe lohan'ny fiangonana tamin'izany fotoana zany ka zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana ary ny afinaritra tamin'ny Joaba dia tsy nisy fotoana na ny efa voaresakitsika tany aloha na ny mbola horesantsika ty afara tsy nisy fotoana mihitsy Joaba nanohitra ny Davida ary zay ny nampatanjaka ny fanjakan'ny Davida zay fahaizana mandamin'izay ary lalana anankiray nitahin'Andriamanitra ny Joaba ihany koa izany rehetrarehetra izany i Joaba dia tsy mpitana fiadiana fotsiny tsy mpitatsabatra fotsiny tsy mpitana basy amatokana fotsiny fa jereo tsara fa nanao zay fomba ampilamina ny fitondran'ny Davida ary nanao izay fampihavanana mba tsy sy ny gidagida tao anatin'ny fanapahana tamin'izany fotoana zany ary zay ny nahatonga anazy ny resaka
tamin'ilay raha vehivavy nyresantsika teo le avy any tekoa mba nomeny saina zany hoe fanoharany amin'ny davida lay resaka nataony tamin'ilay vavy tany tekoa fa raha ny tena marina zany de hoe fampihavanana tamin'ny davida sy absaloma no tanjo natao anatin'ilay izy pasteur Josepha rakotona rasana zavatra anankiray ingezabe zay fa sady mamitana ihany tsika no miresaka ny telo hevitra eto ty raha tonga izany tsika mijery zavatra fa zany pasteur dia efa andresantsika hoe tao alohan'ny fahalavon'ny davida mpanjaka dia ny lamina de tena ny lamina ny fitondrana zay nentiny fa rehefa lavy tamin'ny fahotana izy de fahotana io no nampidi-doza ka loharano source anankiray zay nahatonga an'ireo zanam-piraitapony fanambady nahatonga ny absaloma namonany aminona raha ny marina de lay fahotana tafiditra tao amin'ny davida ka ny davida ny bebaka ihany rehefa nanarina tana-paminany tena hoe nybebaka izy ary ny raha tianao fatarina hoe ahoana ny natonga anazy vovela eloko de vakeo ny salamy raika am'dimapolo ray manontolo zany salamy raika am'dimapolo manontolo misy an'lay hoe taminao de taminao ihany nanotaoko zay raha tsy eo masinao nefa nataoko sy ny maro samihafa mirony fomadio andriamanitro be lehibe zany eo ny salamy raika am'dimapolo mivavaka nataony davida tamin'ny fahalavona tamin'ny fahotana tamin'io batseba io ary tena voavela ny elony fa saingy zao nefa ny zavatra nitsanga tokoa pastera na voavela aza ny elony de nisy zavatra tsy ampy ny fibebahany davida satria raha ny fananarana tana-paminany de tokony nisy fanonerana avy efatreny ilay fahotany davida zany hoe nitondra mariky ny fibebahana fanonerana avy efatreny ary izy ihany no miteny an'io pasteur izy no miteny an'io fa tsy nataon'le izy de zao ny tokony nanonotro izy zany fa saingy zao tsy nataon'le izy ary vokatry zay le hoe fibebahana tsy hoe tsy ampy le fibebahana fa saingy no le tsy fahatakarana le hoe fanonerana de nisy fiatraikany hatramin'ny taranany satria zao tsika de milaza zava-doza fotsiny amin'ny tantarany davida raha toka fandresena teo aloha tao ambadiky zay fahotana tsy ampy fanonerana zay de lasa mitantara zava-dozany amin'ny tantarany davida fotsiny tsika de zay zany le izy pasteur hoe ny tsy fahampin'lay fahalalana tao anatiny sy ny fahatakarana tao anatiny dia tsy ampy zay fanonerana zay nefa de araka ny tenin'andriamanitra mihitsy io tamin'ny andro mosesy rehefa misy olona anankiray manota de manonotra avy efatreny na avy eneneny zay ny voasoratra ao anatin'ny baiboly de taky zany ane raha lasanambavy tsika zany rehefa tafiditra tanteraka ianao anatin'le fibebahana teto ambon'ny tany ane jesosy de niteny an'izany manao hoe tsy nisy olombelona tsy nanoto zany samy nanota avokoa ary ny tompo tsy ho avy antsy ny marina fanompanota ibebaka zay ny antondrian'i jesosy kristy tompo ary zany ny antontolo fandarany tony tsy natao anamarinana aniza na aniza hoe izay ny tena zao na ianina ny tena zao fa natao hitorina ny filazany tsara ho amin'ny mpanota rehetra mba hamonjen'andriamanitra ny mpanota na iza zany io olona io de misy olona nandray pastera ny zavatra mampametra mpanontaniana tokoa de hoe misy olona nanompo an'andriamanitra ary matsapaotra ny tena voavela elo any izy fa saingy zao voavela eloko izy fa le ady rehetrarehetra vokatry le fahotany nefa na le ozina vokatry lay fahotany ohatrany tsy mety afaka zany ohatrany tsy mety ringany zany ary na dia izy aza de mahatsiary manao hoe fa inona ary ny antony zao nahoana ako no lasa ohatran'ny manompo an'andriamanitra zany efa miapotika miasimba de io tantarany davida io mihitsy le izy tompoko tena voasoratra atao amin'ny tantarany davida mihitsy hoe ny bebaka i davida tafaray tamin'andriamanitra i davida fa saingy zao tsy nanonotra ilay fahotana rehetrarehetra zay nataony tokony nitondra fanonerana izy eritreretinao ohatra hoe nisy olona anankiray nanamboatra trano tamin'ny alalan'ny kolokolo avolentany nanamboarany trano io tsy tratra izy manaky ty ny androany saingy efa ny bebaka efa tonga mpiandra izy am'izao fotoana zao mety efa tonga mpanompon'andriamanitra izy am'izao fotoana zao saingy zao anefa ny zavatra mitranga pasteur Joseph manana zanaka izy atao anatin'ny tokantrano ato marary andolava tratran'ireny aretina mintsitsintsy reny lasa ohatrany tsy mahita tory zany amin'ny alina potika daholo ny fiainam-pitiavan'ny ankodana nefa ianao diakonina nefa ianao mpiandry taloha ianao mpangalatra ary de nahavita trano be anao am'izao fotoana zao saingy ny mahafinaritra aminao de ity efa feno soratra tenin'andriamanitra zao amin'io trano io misy soratra manao hoe fa ny fahasoavan'andriamanitra natoy zao ho faty afa tsy ho velona afa tsy ho faty ka hitory ny asan'i Jehova zany teny zany ahodolidolo fa saingy zao lay problema sy lay ady mifandimby tsy mety afaka ny tena marina amin'io
mila mitsofoka ao anatin'ilay fibebahana lalany amin'ilay fanonerana le olona pastera Josefa raha tia hitan'izay voninahitr'Andriamanitra sy lalam-pitaina misokatra izay. Mazava be zay tiako tsindrina ihany raha mandray pasteur Tova mahakasika amin'ity fanoneran'ity tokoa satria be dia be ny olona ohatrany hoe nijanona teo amin'ilay fiainany Davida fotsiny hoe voavela ny eloko afaka amina resaka zavatra rehetrarehetra izy tsy maty satria baiboly dia miteny fa fahafatesana ny tambon'ny ota io zany tena zavatoza be dika zany afaka tamin'ilay fahafatesana izy pasteur tsy maty fa araka ny tenao teo hoe misy zavatra be dia be indray lasa mahavalalana mampametram-panontaniana azy mihitsy hoe lasa hitenenana hoe Andriamanitra ve tsy mihaino aho fa maninona ny fiainako ny mbola misy zavatra sala am'izao dia zay moa le zavatra natsidikitsika teo manao hoe akoatra n'ilay fibebahana dia misy fifanamboarana amin'Andriamanitra mihitsy raha mandray pasteur Tova zay tokony ho ataon'ny olona zay tokony ho ataon'ny olona ohatra anankiray izy ty hoe mba azahoan'ny olona hoe inona moa zany le izy ohatra ianao manana tomobile manana tomobile ianao dia rehefa nandeha teny an-dalana iny dia tantanana io manahirana ny embouteillage ray aman-dreny tanday mifampisisisika be eo fa ny tomobile dia ohatra hoe nahakasika tomobilin'olona ianao avy aoriana avy ao nandona tomobilin'olona ianao raha ny tena lalàna raha vao mandona ianao avy anyriana ianao dia tsy maintsy diso foana ianao dia fantatrao ny réaction'le olona tsy maintsy taitra le olona dia mivoaka izy dia tezitra izy hoe fa maninona ny doninao maninona ny doninao ny tomobiliko jery hoe simba ny tomobiliko vaky ny jiro ohatra dia eo ianao miala tsiny hoe azafady rehefa dia tery moa le lalana tena tsy fananina sy ny tahaka an'izao dia manaiky le olona pasteur manaiky le olona zay moa ho an'ny olona mpitondra fiara dia zay le atao hoe constant amiable rehefa mifampiraharaha eo eny fa dia manaiky ny fanekeny tsy mahavita n'le tomobile ho azy eo pasteur hoe vita ho azy eo le jiron'le tomobile satria izy nanaiky hoe eny fa dia tsy maninona mialatsiny ianao dia raisina ny fialatsinanao fa orinan'iny misy fifanamboarana mila atao misy andraikitra mila raisinao hoentinao any amin'ny garazy le tomobilin'ny olona na mandovola ianao sara ny anamboarana an'izay zavatra simba eo dia milamina le izy ka ohatr'izay ihany koa amin'ny tompo ry havana misy zavatra tsy maintsy reparena mba tonga lay fahasoavana ho tonga amin'ny fiainanao atonga anao ahita sitraka ahita fity amin'Andriamanitra metiko manazava azy ihany ray mandray pasteur Tova nisy fotoana Jesosy niditra tao an-tranony mpamoetra pisoloky mpahefana anankiray tsona hoe Zakaiosy mpanambaka le rangahy io tena tsy manana ena masolona dia vokatra izay toetra an'izay dia alan'ny olona izy fa zao niditra tao Jesosy na dia niteny manao hoe ry Zakaiosy io zany hoany an-tranonao hivahiny any an-tranonao hoe faly Zakaiosy no karakarainy tsara Jesosy fa mitena nahagaga pasteur tsy niteny nininona Jesosy nohaniny sakafo izy tsy niteny nininona tsy niteny nininona fa nisy karazana fietsika karazana fifanamboarana zay nataony Zakaiosy fanonerana nataony Zakaiosy zay nakasika ny fony Jesosy manao hoe zao teneny manao hoe tompoko ny atsasaky ny fananako teo zahaiko any malahelo zay fananan'olona rehetrarehetra nalaiky tamin'ny fanambakana teo onerako avy efatreny teo no eo dia nilaza Jesosy pasteur nanao hoe anio tonga amin'ity tokantrano ity ny famonjena zay teny zay mahafe zavatra be dia be zay ozy izy manao hoe izy any koa dia isan'ny zanaky Abrahama ry havana malala aza mijanona fotsiny eo amin'ilay fibebahana zay nataontsika fa ndao ho reparena io karazana deka rehetrarehetra mety tsy ianao no nanao an'io araka ny teny napita pasteur teo fa mety ny ray aman-dreny teo anoloana mety hoe ray aman-dreny teo anoloana dia ianao aty nefa no baby an'ilay vokatra na dia atao hoe fa manompo an'Andriamanitra ary afaka mifanamboatra amin'ny tompo isika afaka mifanamboatra amin'Andriamanitra isika baiboly dia miteny Andriamanitra ozy izy dia mamela heloka dia mamela heloka tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no ampanalavirin'Andriamanitra amintsika ny fahotantsika sy ireo karazana tambo ny fahotana rehetrarehetra riavanao fotoana izao ianao manompo an'Andriamanitra fa ao anatin'izany zavatra resahana izany fotoana izao hifanamboarana amin'Andriamanitra raha ny ao an-ton'Andriamanitra riavana dia tena ny ahasoa ny fiainanao andamina ny fiainanao
tsy hoe anafaka anao fotsiny fa tena hoe anova tanteraka ny fiainanao fa zao mila ataotsika zay fifanamboarana amin'Andriamanitra na fifanonerana izay a fanonerana eo anatrian'ny tompo a ay mandreny pasteur atofo ia mazava tsara zay pasteur a rehefa miverimberina eto zany ataoko hoe fahalalana sy fampianarana zany a maninona moa zany no miverimberina tia hita olona hotahina Andriamanitra tia hita olona tena tafiditra ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay satria zany zavatra resantsika zany a dia mizotra tsikelikely makany amin'ny fiainana mandrakizay ny baiboly raha teo moa zany dia mampianatra manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany a sambatra ny olona zay tsy isain'i Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahany ny teboko anankiray faharoa anisan'ny tena ngeza be eto pasteur dia araka ny efa niresahako tetsy ambony hoe ilay fifanantonana sy fifamelan-keloka teo amin'izy mianaka teo amin'ny i Absaloma sy Davida mpanjaka ny marina dia tafalatsaka eo anelanelany ihany Davida satria ilay nataony Liaminona zany fa hotana mahafaty ary tena tsy fanao eo amin'ny zanak'Israely mihitsy ny anankiray faharoa nefa ny Absaloma indray namono an'le rangakely io zany hoe latsaka ao anelanelany mihitsy zany Davida tamin'ny fotoana io ary anisan'ny azo heverina ihany fa naloto ny fony Davida naloto be ny fony ka ny olona moa zany rehefa miaina ao anatin'izay lotom-po zay a reto ny zavatra tsy maintsy misy zany pasteur rehefa maloto fony ny olona anankiray voalohany aloha tsy manam-pifaliana tsisy fitsarana misy aretina be lehibe miaraka amin'ny lotom-posy ratsa-posy alahelo lalina io dia eo ny reny mahatonga le hoe gros cœur hitanao ny gros cœur zany a na ny aretina mifarandrifindrify am'izay tsy voatery hoe aretina nolovaina foana hoe ozona fa aretina vokatry zay ratsa-po zay a aretina vokatry ny alahelo lalina otro-poa ny tsy famelan-keloko ary na i Absaloma na i Davida dia samy tsy nahazo aina vokatry zay atao hoe ratsy atao anatin'ny fony zay rehefa misy alahelo lalina ao anatin'ny olona dia na mavesatra ny fony dia mazava ho azy pasteur na midina ny tensiony ny miakatra be ny tensiony ary hitanao ny akamaroan'ny olona anankiray reny le hoe maty tampoka tsy ao reny dia ndrandray izy reny a misy réserve ihany ao anatin'ny fo misy zavatra efa mistoko be ao anatin'ny fony eo zany tsika sy mivanitika ty ivelana izy fa ny marina ao anatin'ny fony a misy zavatra maloto ary zay no hitenenana antsika hoe ninonninona voambolana eninao na amin'ny fianakavianao na ety ivelany ampidiro amin'ny sofina fa aza atao ato anatin'ny fo tena aza mampiditra zordira ato anatin'ny fo ny fotsika dia tsy tokony fitoera-pako ny fotsika dia tsy tokony anarina n'io karazana zavatra malotoloto rehetrarehetra io zany tsy mahazaka zavatra be lehibe ny fotsika Jesosy ihany ny mety eo Jesosy ihany ny tena mety eo am-potsika eo pasteur ya fa akoatr'izay zany mavesatra ao anatin'ny fotsika ary dia lasa miteraka aretina io zavatra maro samihafa io koa ho anao reny le hoe misy alahelo lalina misy fietsaram-belatsy misy tsy famelan-kely koa mety tezitra ianao androany dia mbola tezitra foana mandava taona tezitra foana ny tezitra azo atao Andriamanitra ara misy fotoana tezitra Jesosy misy fotoana tezitra narodany daholo daholo le varotra le tabara tezitra izy tamin'iny pasteur tezitra be mihitsy izy fa izao tsy nanota izy azo atao zany ny tezitra fa tsy manota fa ny problème fotsiny dia ty ny fahatezerana raha voentina matorona mialonandro dia lasa ota izy raha-pitso maraina zay mahagravy azy ka ilaina ianao zany a manana an'izay atao hoe fahalanana zany a mba ananatsika le tena fahadiovam-po a ananatsika n'lay misinda ao anaty le alahelo lalina ilay tsy famelan-keloko anisan'ny horesantsika indray zay resaka fifamelan-keloko sy famelan-keloko zany pasteur zao zay fa am'izao fotoana zao roa taona sa firy taona le elanelana izy mianaka tsy ny fakahita teo zany nadritra taona maromaro dia nisy alahelo na tamin'ny ankilany na tamin'ny andaniny ary azo antoka fa i Joaba dia sady nifandray tamin'ny Absaloma no nifandray tamin'ny Davida ary zay no natonga ny Joaba nampiavana i Joaba dia efa nahalala sady le tenin'i Jesosy manao hoe sambatra ny mpampiavana fa izy ny atao hoe zanak'Andriamanitra i Joaba zany tsy karazan'ireny le fianakaviana mahatso maharoa reny mody mitsika tsy amin'ny anankiray dia mody mivanitika tsy amin'ny anankiray nefa mampiady avy eo
hitanao misy karazan'olona zany mampiady ohatran'izay zany hoe mody mananonanina ry izy mody mananonanina ry fa ny tena marina mampiady joaba tsy karazan'olona mampiady fa joaba tena tamin'ny fony manontolo hoe andao ampiavana satria ny fihavanana de nisy zavatra ngezabe sambatra ny fampiavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra de nataony fanoharana kely ilay fampihavanana tamin'ny davida koa tonga de natakatra ny tenin'le rahavehivavy manao hoe ijoaba ny namesainanao izy joaba ny namesainanao izy de rahavehivavy tsy moa zany tsy mandainga ka tonga de resy lahatra rahavehivavy manao hoe joaba mihitsy namesainana fa saingy zao nafinahitra resy lahatra koa ny mpanjaka ary tsy mitahiry fahatezerana tao anatiny mihitsy ny mpanjaka ka naniraka ny joaba manao hoe ndanalov ary izy dia andao hiavana ina moa ny zavatra tiana atongavana ao anatin'le izy pasteur ny olona rehetra zay mavesatra ao anatin'ny fony tsy mahay mamela eloko anefa samy mpianakavy mety samy mpiara-mivavaka samy mpitondra fanjakana samy mpiray ekôle samy ao anatin'ny orinasa nefa de mifanenjika misy mifamosavy misy tsy mahay famela eloko de jereo tsara ny zavatra ratsy be pasteur Alvarez ho an'ny olona tsy mahay mamela eloko tsy manozona fa ny zavatra misy de tsy maintsy ho ratsy ny fiafarany zany karazan'olona tsy mahay mamela eloko izany ary jereo tsara nefa anisan'ny nahatongavany Jesosy tompo teto ambonin'ny tany akoatrany hoe anome fiainana mandrakizay hoe toy zao ny tiavany an'izao tontolo zao nomeny zanalay tokana mba tsy hovery zay rehetra mino azy ana fiainana mandrakizay de melohany zany rehetrarehetra zany ny namaka an' Jesosy aloha de ny famelan-keloka satria raha tsy misy famelan-keloka paster de tsisy ninina azo atao afahana mifandray amin'Andriamanitra ka ny antony Jesosy teto ambonin'ny tany ozy ny Hebreo 7:22 tapany farany manao hoe raha tsy misy ralatsaka tsy misy famelan-keloka lay rahan' Jesosy fany zany hoe ny fahatongavany teto ambonin'ny tany dia resaka famelan-keloka satria efa samy nanota izy rehetra nanota daholo noho izany tsy maintsy mila n'izay famelan-keloka izay ka inona ny atao mba azahoana famelan-keloka ny atao mba azahoana famelan-keloka zany pasteur Joseph voalohany aloha de ozy izy ny teny soratra masina oabolana 28:13 manao hoe izay manafina ny fahotana tsy ambinina fa zay mitsotraka mafoy azy no azo famirapo zany hoe ny fahotana de tsy tokony mafenina fa ny fahotana afenina de mety tsisy mahita ny fahotana afenina ny olona anakiray mijangajanga tsy eny akariary izy manao an'izany ny olona anakiray mangalatra ny tena mijerijery mihitsy hoe misy mahita sa tsisy mahita de idiny mihitsy ny trano zay izy vao manao ny ataony zany hoe tsisy mahita izy zany ny fiheverany tenany fa izao ny vokatry ny fahotana de ny olona rehetra miara-mahita azy i Davida sy Batseba tsisy nahita satria tao anaty chambre fa saingy zao ny fipoahany vokatry ny fahotana de io tataraitsika io to ary Andriamanitra mihitsy no teny tamin'ny alalana tana-paminany manao hoe tahaka ny atalobe nanahary masoandro mibalika iny de ny olona rehetra hita ny adalanao sy ny fahotana zay nataonao ka nytiako resahana zany de hoe zay ny ilana ny famelan-keloka hoe zay manafina ny fahotana tsy ambinina fa zay mitsotraka mafoy azy no azo famirapo tsory amin'Andriamanitra ny fahotanao tsory amin'Andriamanitra ny adisonao tsory amin'Andriamanitra ny eloko avitanao de rehefa vita zay pasteur le hoe fekekeloka le fitsorana eo anatrehan'ny tompo faharoa tsy maintsy mandalo ao anatin'ilay fibebahana ny fibebahana aza vaiko tsara ny fibebahana de tsy fombafomba mpiangonana anakiray fa ny fibebahana de tsy maintsy iaina ny olona rehetrarehetra ny fibebahana tsy maintsy lalovan'ny olona rehetra zany ny fibebahana raha toka te andovan'ny fiainana mandrakizay na idioko an'ireo tompo tsy hoan'ny lanitra rehetrarehetra zany olona zany io moa ny atao fibebahana ohatra angamba ny tonga de ataotsika amin'le fibebahana ny fibebahana raha ohatra zany misy olona anakiray nanompo sampy ny atao hoe mibebaka de mafoy zay fanompo-tsampy zay de tena manompo an'Andriamanitra zay le izy pasteur ny atao hoe fibebahana raha ny foka sigary ianao satria ny sigary zany de tena pozina mahafaty ny moa fa nyteneniko teto foana hoe raha ohatra Andriamanitra ka nakasitaka ny fifoana sigary de nasian'Andriamanitra esapomanto amin'ny atoko ny olona na nasiany rambony ohatran'ireny sanatria ohatran'ireny biby reny dia nataony fivoahana setroko fa tsy zay no nataon'Andriamanitra pasteur fa manimba vavony le izy mavoan'ny cancer le izy ary ny olona tratrany io de andevozony ka rehefa mibebaka ianao de tsy mifoka sigara tsony tsy hoe ny ala godoloka mena ianao de niditra godoloka maitso na hoe ny ala mela bleu de tsy ataoko bleu tsony ena fa ataoko teny gasy ataoko manga ndray tsy zay zany le izy pasteur fa rehefa niala ianao de tena nialatra amin'ny farany ary Andriamanitra manafaka anao araka miteny soratra masina manao hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo zay le fibebahana
miaorinan'izay rehefa vita ny fibebahana de zao nyvolazan'ny teny soratra masina pastera Josefa ao amin'ny matitoko fatelo manomboka amin'ny andiny fadimy hoe rehefa niaiky ny fahotany ny olona rehefa niaiky ny fahotany de nanatona ny jaonina mpanao batisa de natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy reny rehefa niaiky ny fahotany asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny vala telopolo de hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy mba azahoana famelan-keloko zany hoe mandeha zany aloha ny fekekeliko mandeha ny fibebahana ary maky ny tena fibebahana marina tsy maintsy mifarany amin'ny batisa foana pasteur tsy maintsy mifarany amin'ny batisa afaka roa volana moa zany raha sitrapon'Andriamanitra de isy batisa ho ataotsika zany dia inona moa tanjona ao anatin'le izy zany tsy any amin'le isan'olona hoe firy ny atao batisa fa any amin'ilay olona mahay mandray ny tenin'Andriamanitra raha tianao lo vovela heloko de tsy maintsy mitsofoka ianao ao anatin'izay dingan'ny batisa ny fibebahana sy ny finoana Jesosy Kristy rompo zay de zay zany le hoe azahoana famelan-keloko voalohany tantara veriko izy teo fekekeliko fibebahana batisa de ny farany zay ny veriko anisan'ny tena zavatra ngezabe pastera raha eo ambany masinao azafady Kolosianina toko fatelo ny andininy fatelo amby folo raha ohatra ka hitanao de mba vakina kely zay teny zay Kolosianina toko fatelo andininy telo amby folo andininy fatelo ambin'ny folo dia zao ny vaky ny teny andininy fatelo ambin'ny folo vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ry ralahy Kolosianina toko fatelo Kolosianina toko fatelo andininy fatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy mifandefera ka mifamela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompony heloka reo no aoka amelanareo heloka kosa zay zay tsara zany pasteur fa ny na Jesosy tompo tena nany apôstôly de nampianatra makasika ny atao hoe fifamelan-keloko Jesosy aloha de nampianatra manao hoe raha manana alahelo amin'ny rahalahinao ianao de ataovy zay havananao aminy mamelany eloko hoe takanamelany zay meloko taminay fa raha tsy mamelany afy nareo de tsy avelan'Andriamanitra ny fahotanareo ary teo ambony azy fijaliana koa fianarana be pasteur zay ny teny satria ny olona teny ratsy azy nanozina azy fa de naseho amin'ny tompo mihitsy tena hoe namela heloko izy manao hoe raha eo mamelany fa tsy fantan'izay ataony zay zany nano isan'ny tena ngezabe indrindra matongo tenenin' Jesosy teo ambony azy fijaliana na i Stefana na i Etienne na Martyr de niteny an'izay eo mba vahoana fahafatesana izy no miteny manao hoe tompo aza atao elony ene zao famelan-keloko izy tsy miteny manao hoe tompo meo helikoptera zareo tompo anaovy trano be ry zareo tompo ataovy vitany vizahany tompo ataovy mahazo vadina mahazo zanaka izy fa ny zavatra nataon'ireo Jesosy Kristy tompony ny apôstôly de hoe mamelany elony satria arena ngeza be ara-panahy andovana ny fiainana mandrakizay tompoko ny famelan-keloko ny famelan-keloko ary zany natonga Jesosy nampianatra makasika zay famelan-keloko zay natonga ny apôstôly nampianatra makasika an'ity hoe famelan-keloko ty hoe mifandeferaka amin'ny famela-heloko nareo raha misy manana lahelo amin'ny sasany tahaka namelan'ny tompony heloko areo izy tahaka namelan'ny tompony heloko areo no aoka mba hamelanareo heloko hitanao tsara pasteur zany fa mety nisy olona tena nandratra-nao namotika ny ara-panahinao namotika ny fitiavanao de ohatra hoe nisy vehivavy anankiray mety nisy lehilahy namitaka azy mety nitelo ianao vao fitaka de ny lehilahy rehetrarehetra eto ambonin'ny tany hatramin'ny tenany mitory-teny de lasa halanao daholo hoe za tena makala rehefa lehilahy de zao mamelany heloko ny lehilahy ianao mamelany heloko ny olona rehetrarehetra votsory ny tenanao de votsory le olona zay anananao alahelo fa aza afatotra amin'io ny tenanao fa vomafy amin'io ianao ka ireny no miteraka rahatrapo reny zavatra reny pasteur Josefa Herniaina zavatra anankiray farany azahoana famelan-keloko pasteur dia avakitsika ihany eo amin'ny bokin'ny Kolosianina izy iny eo amin'ny bokin'ny Kolosianina ihany toko faharoa eo amin'ny andininy rasa aloha Efesianina zavady Efesianina tovitovy ihany le verset fa Efesianina kosa no tsaratsara kokoa ngamany pasteur aya Efesianina toko faharoa de eo amin'ny andininy fa efatra amby folo Efesianina toko faharoa ny andininy fa efatra amby folo fa izy no fihavanantsika izay naharay antsika rotota ka nandrava ny hevitry ny fisalahana fatao amin'ny nofo nandravan'ny fandrafiana de ny lalàna misy didy natao tandremana mba nakambanany antsika rotota amin'ny tenany olom-baovao iray ka naovany
fihavanana toy izy ary ampiavana antsika ho antota tena iray nony amin'ny azo fijaliana izay minamonony ny fandrafiana zay jero tsara pasteur a ao anatin'izay resaka famelan-keloka zay dia anisan'ny tena ngeza be ny finoana zany hoe ianao zany tsy mahita an'izany jesosy maty teo ambony azo fijaliana zany amin'ny mason'ny nofinao tsy mahita an'izany raha latsaka zany ianao amin'ny mason'ny nofinao fa amin'ny finoana no atakaranao izany famonjena nataon'ny tompo zany ary be dehibe ny olona miaina ao anatin'izay famelan-keloko zay no ny resaka finoana teto raha nanaraka tsara ny vaky teny teo ianao de misy iraka lehibe nampanaovina an' jesosy kristy tompo teo amin'ny azo fijaliana satria ozy ny tenin'andriamanitra manao hoe nampiavana ny olona samy olona izy ary nampiavana ny olona amin'andriamanitra zany hoe nisy fihavanana anakiroa zay tsy maintsy atao zany eo paster de voalohany atao amin'ny finoana le izy hoe teo amin'ny azo fijaliana jesosy nandrava ny efitra ny fisarahana ka nampiavana ny olona samy olona zany hoe ozy ny apôstôly paoly manao hoe raha azo atao de atao zay hihavananao amin'ny olona rehetra raha azo atao io moa misy fomba fitenenana izay niveriko hoe tsy kolotsaina malagasy fa fomba mety taty aorina le izy no nivoaka fa tsy kolotsaina malagasy le hoe hoe ny malagasy mody miavana fa ny vazaha mody miady ary tena zany tokoa ny vazaha de mody miady de reo tsara ny Vladimir Poutine sy Donald Trump ohatrany hoe mody miady fa miavana ihany reo za tena gaga mihitsy pasteur tam'le ianao mieritreritra an'le hoe firenena sinosiny amerikanina hoe reo angamba teny fanadaroka bomba fa voaraikitra ty le coronavirus ty de ny amerikanina no nanampy voalohan'ny fitondram-pantsakana sinoa miantso tena fampiantso amin'ny telefônina mihitsy izy am' raha laza nieritreretiny zao tontolo zao nieritreretiny malagasy maro ifandadaroka bomba fa zareo reto vazaha mody miady reo fa ny malagasy tay de mody miavana mody mitsika ty ivelany fa ny ao anatin'ny fo taralila ozy le fomba mpitenenana zany hoe tena misy rankinina misy ratsa tena misy zavatra manahirana be ao anatin'ny fo ao zany ka jesosy anefa rehefa tonga zany teto am'izao tontolo zao a de nampiavana ny olona sy ny olona teo amin'ny azo fijaliana ary nampiavana ny olona tamin'andriamanitra de no ny amin'ny azo fijaliana ihany no mahatateraka zay fampianaran'zay a pasteur raha misy pino nampanopin'andriamanitra zao mandeha n'ty fandarany ty ka sanatrian'zany ianao zany a voafatotra ianao tsy mety miavana tsy mety ho famela heloko de efa miomanadeny zao fa tena tsy manana anjara ao amin'andriamanitra mihitsy satria ny antondiany jesosy kristy tompo araka ny tenin'ny paster Josefa teo tsy haiko mety 10 minitra alohan'ny afatesany no niteny jesosy teo ambony azo fijaliana manao hoe raha io azo atao elony any izao mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony zany hoe mbola nisy famelan-keloko anataony jesosy melohany nafatesany satria zava-de ngeza be loatra zany atao hoe famelan-keloka zany pasteur Josefa Herdiagne ary zay no natonga ny tantarany ina moa natonga antsika miresaka an'izany momba ny Joaba sy Davida lay atao hoe tena nisy rahatrapo ao anatiny zany tsy ny famela heloko anefa dia mpianaka zany zareo reo vokatry lay fahotany Davida foana fa taty aorina de niaiky ny fahadisony na i Absaloma na i Davida de nikohaka ny famela heloko izy mianaka ary ny famihana izy mianaka reo pasteur Joseph zavatra lehibe zay hoe mandreny pasteur Toko fa mamaraparana sara tsika satria efa kaikaiky ny fotoana ny zavatra tiako tsindrina zay le mission jesosy ny olona rehetrarehetra dia nampiavanina eto zany de tsindrina hoe tsisy olona tsy azonao avela heloko zany na de atao hoe faran'zay mafy taminao ary ny zavatra nataony fa azo afaka mamely ianao satria amin'ny fotoana pasteur mbola hitazona foana le olona de araka nambarantsika teo manao hoe lasa aretina ho azy ary tsy le olona ihany zay tsy avelany heloko no voafatotra fa ny tena marina izy mihitsy ary no voafatotra misimisy kokoa ary zavatozy zany ry havana malana zay no mahatonga atsika hoe mandray lay mission zay nataony jesosy teo ambony azy fijaliana mihitsy hoe na de fa miteny ratsy azy namono azy manevateva azy ary de mbola afaka namela heloka ihany izy ary misy tombontsoa lehibe pasteur raisina avy amin'andriamanitra ao anatin'izay
misy tombontsogoavana be omen'andriamanitra ho an'ny olona zay afaka miaina ao anatin'izay famelan-keloka izay ka dia ho anao hoe aza manaika fatotra ny fiainanao raha tsapanao hoe misy karazana atao hoe zavatra mavesatra ny anatin'ny fonao any a mety misy olona nandratra anao nanimba zavatra be deabe teo amin'ny fiainanao a voalohany ondray aman-dreny teo manao hoe fekekeloka matoa zany ny tranga de misy antony ihany koa ny vy pasteur tsy mikitrana io hoe misy antony ihany koa anie natonga ny David raha somary efa nidirantsika teo anoloana io a natonga ny Absaloma nandray an'ilay andraikitra ihany satria raha ny zavatra nataony aminona ane pasteur zavatra fady ary tena ratsy zany le zavatra hoe nanolana ny anabaviny izy a kanefa ny tena marina nanginy Davida tamin'io a tsisy ninona nataony Davida mihitsy mba faratsiny hoe nisy fandraisana andraikitra nataony Davida fa nanginy Davida de lasa nanao action a zay ratsy ihany koa i Absaloma ka tiako atongavany hoe matoa misy zavatra anankiroa mifandona de misy zavatra mitranga ao dikan'izany a miditra ao anatin'ilay fekekeloka ianao a ekeo mihitsy hoe matoa misy ny problème de misy avy aminao ihany koa fa ho an'izay a manana fipepahana midio amin'ny fipepahana lalina satria tsy afaka mandeha am'izao fotsiny ianao aorinan'izay a Andriamanitra hiasa amikely andamina ny zavatra rehetrarehetra raha mandreny pasteur atovo a ary hotahin'Andriamanitra am'izay ianao orinan'izay satria sady afaka ianao a no afaka ihany koa lay olona zay nanananao alahelo a Jesosy ane efa nataony zany de ozy izy tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe zany nanomezan'Andriamanitra azy anarana malaza ozy izy a tena notahin'Andriamanitra izy a nasandratr'Andriamanitra nomen'Andriamanitra mba toerana lehibe mba ho amin'ny anaran' Jesosy ny Baiboly no andoliany lohalika rehetrarehetra sekeny lela rehetrarehetra ty ambany masoano azahoana famonjena azahoana famelan-keloka riavana malalo ao amin'ny tompo a inao fa betsaka ny zavatra azonao ntsoana atao anatin'izay farany no atsika mpanompon'Andriamanitra mila mandray toeran'izao aby io tsika satria sisitsika teo hoe Jesosy ane zay ny mission ane de tsika ihany koa satria tsika de zanak'Andriamanitra ozy ny Baiboly sambatra ny mpampiavana fa izy ny atao hoe zanak'Andriamanitra tsy hoe tsika indray ny andeha andrehatra afo amin'ny fotoana ohatra hoe misy problème ny mpiara-manompona na ao anatin'ny tokantrano na ny atao hoe na ny fiarahamonina manodidina mihitsy tsy tokony ny zanak'Andriamanitra na ny mpivavaka mihitsy pasteur ny andeha andrehatra afo ny devolo maka an'izay toeran'izay ny devolo maka an'izay toeran'izay fa ny ataontsika de zao mitady zay ampihavanana foana mitady zay ampiraisina foana mitady zay ilaminana foana nafinaritra moa nataony zoaba de tena hita hoe vokatra mitondra vokatra tsara mihitsy lay fanelanelana atao fahendrena pasteur raha mamaky lay resak'ilay anabavy sy lay fanoharana nataony tena misy fahendrena lalina mihitsy tao anatin'io mpanompon'Andriamanitra io a ka afaka nandamina izy a ny zavatra rehetrarehetra ka tia tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy a ho ambinina amin'ny fahasoavana manokana anenao a ray mandray pasteur to zay ny votoatin'iny Samoela faharoa toko fahaefatra amby folo iny a raha ny marina dia resaka fifamelan-keloka fampihavanana fitinitsoko ely izy teo pasteur eo zany le fampihavanana de eo lay fekekeloka hoe zay manafina ny fahotana tsy ambinina fa tsory ny fahotanao raha mba tsy mitsotra ny fahotanao ianao a de tsy voavela eloka zany de ny fibebahana fa efatra batisa ary fahadimy a de finoana ny tao anelanelany tao moa zany le nisy an'lay hoe fanonerana le fanonerana tsy fanonerana anatin'ny fo fa tena fanonerana hita maso mihitsy zany a pasteur ny tian'ny Baiboly ho resahana atao anatin'le izy ary ny farany resahanao teo moa zany de le mission an'ny zanak'Andriamanitra rehetra hoe tokony anana an'izay toe-panahy mampiavana tahaka ny joaba zay joaba tsy nanao délivrance fotsiny satria mpanao délivrance niraka nampanaovina azy tsy mpitoro-teny akalamanjana fotsiny izy satria manana zany fahasoavany zany fa ny tena marina de nipetraka teo amin'ny toeran'ny mpampiavana ihany koa i joaba tao anatin'izay rehetrarehetra zay ary ho atsika vehivavy a ho atsika vehivavy mpanompon'Andriamanitra na atsika vehivavy rehetra zay mandray an'ity fandarany ity de makamy toeran'lay anabavy kely teo zay araka nytenin'ny pasteur Joseph Hernena teo hoe anisany nanana toe-panahy miavaka mihitsy ty raha vehivavy ty satria lay fahendrena zay tao anatiny tsy mora ny mijoro eo anoloan'ny mpanjaka zany tsy mora zany
ary izy a pasteur de niteny manao hoe mamely anao ihany ianao somary nahiny tsy mory zay fa nisy fahendrena lalina avy amin'andriamanitra no nahatonga an'io vehivavy io a zay sa nijoro teo anatrehan'ny davida mpanjaka tamin'izany fotoana zany zany hoe niazo antoka pastera de efa toetra ny ainany toetra ny ainany raha vehivavy mihitsy a io zavatra io eto zao misy andalatsoratra masina anankiray eto amin'ny oabolana 22-29 eto vakiko kely manao hoe mahita olona mailaka amin'ny raharahany va ianao eo anatrehan'ny mpanjaka no hitsanganany fa tsy hitsangana eo anatrehan'ny olona ambany izy zany hoe ity raha vehivavy ty zany de tena nanana andraikitra goavana sy tena saropady be tsangana izy teo anatrehan'ny mpanjaka ary resy lahatra tamin'ny mpanjaka ary niazo antoka taoarinan'io a taoarinan'io nde hoe tserentsika hoe olona somary sahirana ara-pivelomana io fa nisandratra tampoka ny fiainany vokatry lay fahendrena le fahendrena tao anatiny a zay nitondra vokatsoka dia zay ny fotoanatsika nafinaritsy ny fampianarana androany iny ny tompo hitantsika tompoko a ndo mba hivavaka tsika ary hisotra an'andriamanitra raha io mankasitraka anao indrindry sa amin'ny anaran'i jesosy tao anatin'ny fanazavana ny teninao nandritran'izay ora iray latsaka kely zay a nampianatra ny Samoela faharotoko fahaviatra folo tsika androany tompo a zany teny zany ane a hitondra vokatra ara-panangizabe ho an'ny tsiraray avy a hitondra vatsy hitondra fivoarana lehibe amin'ny toe-panany tsiraray avy a ny pasteur isam-piangonana zay misy fanim-potoana somary famelimely kely ohatra fanenjinentsika kely to fampiatsaratsara velantsika kely aza ndraindray dia mba aka ny toerany joaba mba tena hoe iray ihany mba tena ifamela heloko amin'ny fo madio satria zay madio apo tokoa no mahita an'andriamanitra ary sambatra ny mpampiavana fiziny atao zanak'andriamanitra ifamela heloko ho an'ireo fianakaviana zay tsy mifamela heloko reo mpiray-tapo tsy mifamela heloko reo mpiara-mivavaka tsy mifamela heloko ny mpanao politika moa zay irita be mihitsy am'izao fotoana zao hoe tsy mifamela heloko de mba andray anjara am'izany teninao zany andriamanitra satria teny velona tena voasoratra ato anatin'ny baiboly zany de tahino tsiraray avy tompo misy olona marary fo am'izao fotoana zao vokatra io tsy famela keliko io ihany mitahiry zavatra be dabe ao anatin'ny fony de miakatra ny tension de lasa angeza be ny fony de lasa misentosento de lasa tsy mahita tory lasa reraderaka lasa be ranomaso diovo ny fony jesosy sitrano ny fony meteza nokatra ny fony ianao mba hiditra ao anatin'ny fony ao a misy saotra indrindra tompo a amin'ny anaran'i jesosy amen miraha ny fitahin'andriamanitra ho antsika tompoko nanaraka anay a tao anatin'izay fandaran'izay nandritra ny minitra maromaro ko eliny a samotain'andriamanitra daholy veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra mihevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tomposaina sy atolotry ny pasteur randriary malala heritina davidson sy ny pasteur tovina rivo tre marivony manasantsika rehetra tompoko